Zay ny mahakasika andreny vaovao reny fa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray dia saika efa misokatra avokoa amin'izao fotoana izao ny fisoratana anarana ho amin'ny taom-pianarana vaovao 13 14 eny anivon'ireo sekoly maro samihafa eny ireo tompona andraikitra isaky ny sekoly ihany koa dia tsy mitsahatra manatsara ny kalitaon'ny fampianarana mba ahazahoana voka-panadinana tsara amin'ny faran'ny taom-pianarana. Voafetra ireo mpianatra anatina kilasy iray onona ambarany tompona andraikitry ny sekoly FJKM Andriamanarivo. Izany dia mba hanatsarana ny fampianarana indrindra eo amin'ny fanaraha-maso ireo mpianatra. Mahakasika izay fampianarana izay indrindra dia efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana ho an'ity sekoly ity. Eo ihany koa ny fandraisana ireo ankizy eo amin'ny seconde spéciale izay efa manomboka tamin'ny taona lasa. Efa maro ihany koa nefa nanoratra ny anarany zanany zany na ny voahiditra zany 6e sy ny seconde ireo moa zany raisinay rehefa manana BPC sy manana CEP dia raisinay tsy misy test zany fa izay hiditra ny 5e, 4e, 3e sy ny première sy ny terminale dia mampanovina ny test zany. Ireo tompona ndraikitra amin'ny sekoly dia tsy mitsahatra mitady izay hanatsarana fampianarana anivon'ny sekoly. Voaty zany misy moro le ordi sy ny karazan'ireo atao aminay zany izay entina nampianarana informatika fotsiny hatramin'izay aloha 6e dia efa manomboka ny ankizy fa manomboka amin'izao taona vaovao zao raha sitrapon'Andriamanitra zany dia isy laboratoire de langue indray zany nay mampiasa n'ireo le fitaovandreo ararotina daholo ihany sy fitaovana azo ampiasaina mba hampivoarana ny faripahaizan'ny mpianatra. Araka ny fanambarana nataon'ny tompona andraikitra dia ny 2 oktobra izao ny fidirana ho an'ny mpianatra ho an'ny FJKM Andriamanarivo ka ho an'ireo amin'ny seconde spéciale dia izy ny fampianarana manokana ho azy ireo amin'ny fanomanana ny fanadinana BEPC.